Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamarabatsika revaka malala tratry ity zoma fa roapolo ny volana martsa ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny apokalipsy. Apokalipsy toko faha 120, apokalipsy toko faha 120, diny voalohany ka hatramin'ny diny faha 8 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nandre feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana na hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra ho eo amin'ny olona, ary izy toetra eo aminy ary ireo olony. Ary Andriamanitra no toetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary voafaniny ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitaraina na fanaitainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary olay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary hoy koa izy tamiko, tanteraka ireo izaho no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izaho hanome maimai-poana amin'ny loharanon'ny ranonaina ho an'izay mangetaheta. Izay mareso no handova izany zavatra izany, ary ho Andriamanina, ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanao mpisampy ary ny mpatainga rehetra dia hanana ny anjarany ao amin'ny atiny farimy rehetra fo sy solofara. Zany no fahafatesana faharoa. Ray masonao manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Matetika no zara mofinaina ho antsika ity apokalipsy toko faha 120 ity, to anatin'ny taona vitsivitsy zay, ary fampatsiahivana ny mahazava-dehibe ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Andriamanitra izay manavao mandrakariva, Andriamanitra izay miteraka fiavaozana mpanahy mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny olona. Amin'ity toko farany, amin'ity na amelon'ny toko farany moa, amin'ity apokalipsy ity dia maneho Andriamanitra fa andray andraikitra hitondra fanavaozana na fiavaozana ho an'ny asany, ho an'izay rehetra noharian'ny tanany. Raha ohatra ka mametra-panontaniana tsika amin'ny andininy eto an-tanantsika manao hoe miteny ny tompo manao indro avaoziko ny zavatra rehetra. Raha miteny eto ny apokalipsy hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra hoy ny tompo, dia inona ny endrika isehon'ilay fanavaozan'Andriamanitra? Inona ny fiantraikan'ilay fanavaozan'Andriamanitra? Inona ny dikan'ilay fanavaozan'Andriamanitra? Fanontaniana izay atao avokoa zany amin'ity eto ampelantanantsika ity. Ohatra ka mijery ilay andininy eto ampelantanantsika isika, zany hoe ilay voalahatra mofinaina anio ihany zany toko faha 120 apahany amin'izany, dia atsiaro fa atsiaro lafiny zavatra telo. Ny voalohany izay hotsaroana na asehony dia izao, zany fanavaozana ataon'Andriamanitra zany dia tena natao ho an'ny olombelona, miivo amin'ny olombelona. Zany hoe ilay fanavaozana dia tsy fanavaozana fe fanavaozana, fa fanavaozana miivo amin'izay hahatsara ny fiainan'ilay olombelona no harian'Andriamanitra. Mamaiky an'Andriamanitra zany eo, tsy ny hoe ny hanatsara ny habaka rehetra na ny univers, na hanatsara ny fiainan'ny biby any anaty ranomasina, na hanatsara ny zava-maniry ety ambonin'ny tany, eo ihany zany. Fa ny mamaiky an'Andriamanitra, ilay fiavaozana, ilay fanavaozana ataon'Andriamanitra dia izao fanavaozana miivo amin'izy Andriamanitra, saingy mitodika amin'ny olombelona, mitodika amin'ny olona
le fanavaozana. Zany eo amin'ny tombontsoan'ny olona, ho amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny olona, ho amin'ny fanafahana ny olona mihitsy ary. Tsara mamarika satria amin'ity toko farika amby roapolo ity de mitondra antsika atsiaro ny bokin'ny Genesisy atsiaro ny bokin'ny Genesisy, ny bokin'ny Apokalipsy. Hitantsika amin'ny hoe andininy fahafito dia amin'ny toko amin'ny andininy maro koa zany hitantsika amin'ny toko faharoa amby roapolo de mampatsiaro antsika avokoa ny bokin'ny Genesisy la any am'ilay fahariana zany, any am'ilay fahariana sy any amin'ny idiran'ny fahotana. Amin'ny bokin'ny Apokalipsy moa de misy manao zay marisy dia omeko azy ny hazonainy, zay any amin'ny bokin'ny Genesisy any misy azy de aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy indray. Zany hoe lay fahotana de nanimba ny asan'Andriamanitra, nanimba ny olombelona sy ny zavaboarin'Andriamanitra. Teo amin'ny olombelona nanomboka le faharavana ary de nanjary ny atraika tamin'ny zavaboarin'Andriamanitra. No zany eto raha ohatra ka miresaka fahariana vaovao na miresaka fanavaozana ny bokin'ny Apokalipsy de mazava ho azy hiatraika amin'ny olombelona sy ny zavaboarin'Andriamanitra. Saingy zao tsy ny zavaboarin'Andriamanitra ny melo, tsy ny tombontsoan'ny zavaboarin'Andriamanitra no amakian'Andriamanitra fa zay ahatsara ny fiainan'ny olona. Eto ara de ny voalohany zay asehon'ny tompo de izao hoe tsy hisy fahafatesana itony, tsy hisy alahelo intsony, tsy hisy fitarainana na fanaitainana intsony, lasy reny fa zavatra taloha. Zany hoe lay fanavaozana zany de zao hanaisotra lay mampaharary ny olona, marary ny olona vokatry ny fahotana, manaitaina izy ny bokin'ny Apokalipsy, manaitaina izy, mangiry firy izy ary anjakany ny fahafatesana izy. Lay fahafatesana dia manimba lay fahafatesana zay aseho eto dia tsy le fahafatesana mazava ho azy, le fahafatesana mort clinique, le maty de velona de maty de alevina iny eo fa tsy zay ihany. Papa Jean Paul faharoa raha nanazava ny hoe fahafatesana dia satria izy tena nazava mihitsy fa ny kolotsainan'izao tontolo zao ho ity Papa Ray Masina ity de kolotsaina zay zao iainantsika zao de kolotsainan'ny fahafatesana. Nahoana no kolotsainan'ny fahafatesana hoe Jean Paul faharoa de zao tsy manaja aina, tsy miraharaha aina, mora mirona ho any amin'ny famonoana, mora mirona ho any amin'ny fandatsahan-draha, mora mirona makany amin'ny herisetra, mora mirona makany amin'ny vonon'olona, manamaivana ny ain'ny olona noho ny materiel. Ho ity ray aman-dreniny Fiangonana Katolika Romana zay fa nandao antsika ity. Ary tsy diso zany raha miteny zany eto Soratra Masina manao hoe ho afaka ny fahafatesana, ho resy ny fahafatesana de satria ho afaka am'zany fanandevozan'ny fahafatesana zany koa izao tontolo zao. Amin'ny tsy firaharahinan'ny aina, tsy firaharahinan'ny dignité-ny olombelona, anarara alohan'ny olona zon'ny biby toy zay zon'ny olombelona. Zany zavatra iainana ankehitriny, tsy hoe manamaivana ny biby akory fa tsy firaharaina ny olombelona manoloana ny biby. Be dia be ny olona migadra noho ny biby, tsy hoe manamaivana ny biby sanatria ny vava, sanatria de sanatria ainy reny tokony ho hajainy reny, fa izao ny fanamaivanana ny ain'olombelona, ny fahafahan'ny olombelona, ny fanajanany olombelona de izao tokony ho atao zava-dehibe. Fa izao lasa toy ny maivana ny fahafahan'ny olombelona, ny fanajana ny aina, lay dignité ny olombelona zay indray heverinao toy ny zavatra mihitsy ary fa tsy toy ny olona intsony, heverinao toy ny zavatra, raisinao toy ny hosoloina zavatra mihitsy ary. Hitantsika fa am'izao fotoanany intelligence artificielle izao de zao soloina zavatra mihitsy ny olombelona. Zany efa tsy ilaina intsony ny fihetseham-po amin'ny fanapa-kevitra fa lazaina fa manimba ny fihetseham-po, ratsy ny fihetseham-po, fa ny lôzika matematika, ny langage binaire, ny numerika, zany no heverina hoe mitombona fa tsy ilaina intsony lay fihetseham-po. Inona moa nefa mampiavaka ny olombelona amin'ny hazo na amin'ny biby? Ny fihetseham-po. Miala ela lay fifandraisana zany de tsy raisina hoe ho zava-dehibe intsony, tsy manamaivana ny intelligence artificielle tsika sanatria ny vava, tena ilaina zany
fahalalana sy fahazavantsainy zany fa izao lay fanamaivana lay olombelona lay fihetsepo lay fifandraisana zay nataon'Andriamanitra hampiavaka ny olombelona izay ndray no esolontsika ankehitriny ho tsika manao hoe vokatra andretrandre zao manaitaina ny fiainan'ny olombelona, mangirifiry ny olombelona, mijaly ny olombelona vokatry ny fahotana. Ary dia eto ary dia le fanavozana zay entin'ny tompo ampanantenain'ny tompo de zao fanafahana ny olona am'izany tsy firaharahiana ny maha olombelona izany, fanafahana ny olona am'izay mamparary azy, am'izay mampangiry firy azy, fanafahana ny olona, famonjena ny olona am'izany fatorana izany. Tsy fatorany fantrana loatra ny voalohany zay resahany eo, tsy miresaka fantrana izy eo, tsy miresaka ataontsika hoe tsy fananana materiel izy eo, fa tena miresaka mihitsy lay alahelo, lay ranomaso, lay aretina, lay fahoritsaina lay mahazo lay olombelona. Le afako ny fanavaozana tian'Andriamanitra ataotsika, fanavaozana tariny tompo atsika de zao mitodika voalohany amin'ny fanamaivana, amin'ny fanesorana, amin'ny famahana ny fatoran'ny karazam-pahafatesana, ny karazany zavatra maniry sy mampijaly ny olombelona. Fa ny faharoa zay raha miteniko eto hoe havaoziko ny zavatra rehetra de mitodika koa nefany amin'ny fifandraisan'ny olona sy Andriamanitra. Havaozon'Andriamanitra ilay fifandraisan'ny olona sy Andriamanitra. Hitatsika amin'ny andininy io izy manao hoe amin'ny andininy fahatelo manao hoe ho ao am ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny. Rehefa nanota ny olona tsika bokin'ny Genesisy de nroahana ny olona, ndroahana ny ala ny sahetenany olona ary nasiana anjely mihitsy niaro ny olombelona tsy hiditra tao amin'ilay sahedena. Zany hoe ny olona ny esorina tao amin'ilay sahedena, fa ny sahedena teo foana zany, teto ambonin'ny tany ihany ny sahedena. Raha tiany Genesisy tenena de ny hoe tsy ilay sahedena akory ny esorin'Andriamanitra teto ambonin'ny tany, fa ny olona ny esorin'Andriamanitra tao amin'ny sahedena. Zany hoe mbola eto ambonin'ny tany le sahedena, amin'ny lafiny ara-panahy resahantsika io, zany hoe azon'ny olona atao ny mbola miaina ao amin'ny sahedena. Ary zay ny dikany hoe fiadanana, zay ny dikany hoe tonga taty ambonin'ny tany Jesoa ahatonga atsika mbola iaina lay sahedena. Tsy hoe ny fahotana zany de nanaisotra lay sahedena teto ambonin'ny tany, fa nataon'Andriamanitra eto ihany izy toy milaza hoe azotsika atao ange ao am' Jesoa miaina lay sahedena. Fa izao am'ty toko fa 2 ty de izao zavatra hafa mihitsy lay fifandraisana amin'Andriamanitra. Lay olombelona no roahany iny de izao am'ty fanavaozana ataon'ny tompo amin'ny Apokalipsy toko 2 de izao lay Andriamanitra mihitsy ndray no anakaiky ny olona, tsy ho voaroka tsony olona. Lay olona zay noroahana ny amin'ny Genesisy toko 3 de izao ho atonon'Andriamanitra indray, hanakaiky andray Andriamanitra ary tsy fahavalon'Andriamanitra intsony izy, tahaka ny Kaina zay voaroka na tahaka an'ireo zanak'Israely zay rehefa nanota de dia niataka tamin'Andriamanitra. Fa le fifandraisana amin'Andriamanitra zany iova. Ny fanavaozana ataon'Andriamanitra de zao fanavaozana ny fifandraisany amin'ny olombelona, ka tsy fahavalon'Andriamanitra intsony ny olombelona fa ataony vahoakany, ataony olony, ary hifankahita, hifanatritava amin'Andriamanitra ny olombelona. Zany hoe lasa hifanakaiky, hifanatona, iombona amin'Andriamanitra ny olombelona. Zava-dehibe raha afaka milaza zany ataontsika hoe fomba fijery vaovao tenin'ny Apokalipsy ho ao atsatsika manao hoe ny fanatsarana ataon'Andriamanitra nge, fanavaozana ataon'Andriamanitra nge de zao tsy miatraika amin'ny fiainantsika olombelona ihany fa miatraika mihitsy amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary io fifandraisantsika amin'Andriamanitra io ho amin'ny tompontsony ny olombelona, tsy ho amin'ny tompontson'Andriamanitra akory. Tsy very Andriamanitra sanatria, sa malahelo Andriamanitra, sa miena ny maha-Andriamanitra azy. Raha ohatra ka tsy mifandray amitsika, Andriamanitra feno mandrakariva. Andriamanitra zay maha-Andriamanitra azy, tsy miankina amin'ny fisitsika ny fisiny, mahaleo tena izy, tsy miova izy, zay maha-Andriamanitra azy. No zany raha manao zao fanavaozana izao Andriamanitra dia ho atsika tian'Andriamanitra zany isika hanakaiky azy bebe kokoa, ka dia izy nanatona atsika. Ho tsika manao hoe ny fanavaozana nataon'Andriamanitra dia fanavaozana ho am'izay ahatsara ny olombelona.
tsy nanamaivana ny fangiry firiny sy ny fanaitaina na zavatra manery azy ihany fa izao koa namboatra ny ara-panahiny, nampahery azy, namboatra ny ara-panahiny olona satria le olombelona dia simba ny fahotana ny sainy, simba ny fahotana, tsy mahay mivavaka intsony izy, tsy mahay mitia an'Andriamanitra intsony izy, tsy nahita ny endrik'Andriamanitra izy, lavitra an'Andriamanitra izy, de izao tsy sambatra izy. De tonga kosa Andriamanitra nanavao zany fifandraisana izany ka manjary akaikin'Andriamanitra izy, manjary akaikin'Andriamanitra ny olombelona, manjary miresaka amin'Andriamanitra ny olombelona, tonga mitoetra eo amin'ny olombelona Andriamanitra. Fanavaozana faharoa zay. Fanavaozana fahatelo de zao tena amy lafiny materielina. Hoy ny filazany Apokalipsy toko faharaiky amby roapolo azy, hoy izy manao hoe de nahita lanitra vaovao sy tany vaovao a, lasa ny lanitra voalohany, lasa koa ny tany voalohany dia tsy misy ranomasina intsony, de nahita indro ny tanàna masina de Jerosalema miaingo eo anamin'ny vadiny voaomana tahaka ny ampiakarina. Zany hoe io de tena lafiny materielina. Le fanavaozana ataon'Andriamanitra zany de zao fanavaozana tsara amy lafiny materielina, miala lay tanàna nisomban'ny fahotan'ny olombelona, tsy iny lay nisomban'ny ditran'ny olombelona, lay maloto ny tanan'ny olombelona, lay nisombany tsy iny intsony. Fa rehefa manavao Andriamanitra de zao hiatraika amy lafiny materielina io, zany hoe lay hiatsara ny tanàna, hiatsara izy manao hoe Jerosalema vaovao, zavatra tsara zany, zavatra matehoniny zany, zavatra mahafinaritra ny maso zany, zavatra vita tsara zany, Andriamanitra nanao zany. Afaka malala Andriamanitra rehefa manavao, miditra tsehatra amy fanavaozana ny fiainantsika, mamboatra ny fifandraisantsika aminy izy, manamaivana sy manafaka atsika izy, fa izao amboariny ko ny materiel, amboariny ko ny zavatra hita maso ao amy fiainantsika, amboariny zany ka manjary amboariny hatramin'ny tanàna fonenana, amboariny hatramin'ny trano honenana, amboariny hatramin'ny toerana zay misy atsika, ary midikany hoe tsy misy ranomasina moa, tsy hoe tsy fitiavana ny ranomasina loatra akory, tsika ty ranomasina voadidina ranomasina lahateo, fa ny tiany takatsika de ny hoe miala lay herin'ny fandravana, ny jiosy moa natahotra ranomasina, tsy mpandeha ranomasina tahaky ny Filistin akory ny jiosy, fa olona an-tanety, fa saingy aminy ny ranomasina de mampatahotra, mampiororo, teny mandrakariva any ny toeran'ny biby, any ny toeran'ny trozona, any ny toeran'ny biby isan-karazany zay mahery setra, dia midikany hoe ranomasina zany de tsy tsara amin-jiosy. Ka raha hoe tsisy ranomasina intsony de milaza hoe tanàna tsy misy korotana, tanàna tsy misy mampatahotra, fa tanàna ny fiadanana, tanàna ny fifaliana, tanàna zay ivelaran'ny olona. De afaka malala am'izao fotoana iainantsika izao dia zay mampangetaeta ny olombelona manoloana ny korotana ny Moyen Orient, manoloana ny korotana eran-tany de zao manome toky Andriamanitra fa manavao izy, tondra fanavaozana izy, ary zany fanavaozana zany dia mahazo retriteza telo iretra, aksa telo iretra. Voalohany de zao ho amboariny fifandraisana, amboariny fifandraisana amitsika, izy no namboatra an'izany, ka izao ataony hoe sakaiza isika, ataony anakaiky atsika izy, hiainao atsika izy, ary ny faharoa hanafaka atsika amin'ny fanaitainana, hanafaka atsika amin'ny fangiry firina, hanafaka atsika amin'ny tsy fahampiana amin'ny zay ataotsika hoe mampahory atsika izy, ary ny fahatelo de zao anome atsika sy karakaratsika am'izay ilaitsika izy ka sambatra atsika, na sakafo hoaniny io, na zay mety ilainy amy fiainana isan'andro. Mangatahara amin'Andriamanitra mba hiditra atrehatra izy hanavao ny fiainanao, fa rehefa miteny izy hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra de hanao zava-dehibe ho anao izy zay. Ivavaky sika, Tompo misaoranao noho ny amin'ny ity fotoana zay omenao anay miainonay na makinay ny soratra masinay ity, zay maneho aminay fa ianao ny manavao, zay mpanimba, zay mpandrava, fa ianao kosa mpanavao, mandray andraikitra anavao.
Ary rehefa manavao anao de zao miivo am'izay atsara ny fiainanay, ny fanavaozana ataonao. Za izay maharary anay ny tianao sotranina, zay mampitebiteby anay ny tianao ho esorina, zay mamatotra anay ny tianao ovana. Saotra Tompo ny toko omenao anay, fa de nanaiky hanakaiky anay ianao, nanaiky hamonjy anay ianao, nanaiky hanatsara ny fiainanay ianao. Saotra Tompo am'izao fotoana omenao anay zao ty zoma ity, de mampahireza anay Tompo, anana fo ifikitra aminao mandrakariva, anana fo mahatoky anao, anana fo hanaiky ho avozinao, fa ianao no mitondra ny tantaram-piainanay, ianao no mamboatra ny tantaram-piainanay, ary ny planinao, ny fandaharanao ny fiainanay de zao, zay asambatra anay, zay anasitranana anay, zay hitahiranay. Jereo ny tokantrano tsiray avy Tompo, jereo mpiray tanindrazana aminay, jereo reo mpitondra na isan'ambaratonga, jereo reo mpanabe rehetra, jereo mpitondra fiangonana, mpitondra fivavahana, tahio izy reny Tompo, jereo isan-tokantrano, afao me fifaliana, me fanambinana. Saorany am'ty andro zay omenao anay ty de ataovy andro hifalianay ao aminao Jesoy ty tontolo andro zoma ity, ary atokinay fa ny Andriamanitray de Andriamanitra tianay, ny Andriamanitra eo am' Jesosy Kristy Tompo de Andriamanitra tokana sady marina, lay manakaiky anay, lay tianay, lay mamindra fo aminay, ary ametrahanay ny fiainanay, de apetrakay aminay, apetrakay aminao Tompo ny isan'andronay, anaranao Jesoy, amen.